Miarahaba tompoklasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Fitaovana tanino miarahaba manoatra amiko ny vaovao izao alina izao miarahaba anako. Miarahaba anany koa Abraham Razafy miarahaba tompoko vavy sy tompoko lahy manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ireo vaovao sogadina ho an'ity androany ity ny tanterahana androany ny fitaom-pitsarana nandinihana ny raharaha fitoriana napetraky ny kandida Tojo Ravalomanana ny analana ny Yarlala Ramanantsoa tsy ho ben'ny tanàna tonga teny amin'ny filan-kevi-panjakana teny Anosy Yarlala Ramanantsoa saingy tsy niatrika ny raharaha-pitsarana avy eo. Tsy mbola nilaza na kandidana tsy ny fifidianana filoam-pirenena manaraka eo ny tenany hoe ny filoam-panjakana Mikael Ranieri androany ny vahoaka ny Masimandidy amin'izay fanapahan-kevitra tokony ho raisina manoloana izany araka ny fanazavany hatrany. Tanterahana mandritry ny 3 andro ny 20 hatramin'ny 1 Novambra izao ny mandrineny avy kosa ny fikaonandoha am-pirenena kristiana ahitana ny fandraisana anjara an'ireo kristiana sy fikambana kristiana maro lafy atolotra ao amin'ny fikaonandoha-pirenena votariny FFKM kosa ny tolo-kevitra voangana mandritry ny SPK raha ny fanazavana. Datotry ny Praiminisitra Hery Salama Rajaonarivelo androany teny amin'ny antemeran-doholona ny politika ankapoben'ny fanjakana mandritry ny rotaona ny fiadiana fanavaozana tsy maintsy hanao ezaka goavana ny fitondram-panjakana na tanterahana ireo ezaka rehetra manomboka amin'ny fikaonandoha-pirenena hatrany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izay ovitaina ao anatin'ny rotaona hitantanana ny fanavaozana ny repoblika hoetrany ny Praiminisitra. Faraka izany dia niakatra fitsarana teo andify ny filan-kevi-panjakana androany tolakandro ny fitorian'ny Tojo Ravalomanana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra farany teo. Taoriny fitsarana androany teny amin'ny filan-kevi-panjakana teny Anosy dia tsy mbola nisy ny didy nivoaka handala sy hanadiady mikasika ireo antony fitoriana sy ireo porofo noentin'ny mpitory ny filan-kevi-panjakana raha nitatitry ny mpisolo vava ny Tojo Ravalomanana mikasika ny fitoriana ny ben'ny tanàna Yarlala Ramanantsoa iverenana hojerena mantolo ireo antota taratasy rehetra noentin'ny mpitoro izy tsy mbola voafaritra aloha ny fotoana ivoan'ny didy hatreto araka ny fanadihadiana hoentiny Yantra Yarlala sy Omega raha ny avy taorina ren'le zavatra natao projection toereny zany dia tanay mihitsy hoe taitra ny fitsarana hoe kay dia misy an'ireto alabato be tabe reto dia hitrandraka tay mandeha an'le izy zany izy rehefa naterana koa zany tsy ny daholo ny ina moa ny nampide rehetrarehetra zany dia mety aramarina zany angamba izy izay zany aloha tsy resaka pli fotsiny le izy fa reny alabato rehetra reny tsy azo ialana daholo reny rahana antsika nahita teo dia miantso zany tsika zany apetraka amin'ny zareo ny fanadihadiana ny raharaha zany dia zay dia tosia zao verenan'izao retomihana fa tsy mbola miteny izy amoaka didy fa remise à l'instruction izy zany hoe mbola ho adiadiana vaovao mihitsy aloha le izy zany raha ilain'ny fitsarana ny miantso anay zany hoe ahoana le momba zao na le momba zao dia tonga izay. Manaiky ny fanapahan-kevitra ny fitsarana androany ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary miantso ny fahaleovantena ny fitsarana sy tsy handraisa ny teny midina. Zava-dehibe ny fanapahan-kevitra raisina amin'io satria kapitaly Antananarivo se io ary tsy maintsy lanjalanjaina tsara ny teny avoaka ary maleo tena ny fitsarana tokony tsy tsabazabana izy an'izy ary tokony tsisy teny midina ave izy anave izy fa tokony hijiro manakarivo an'izany fahaleovantenana zany ary ny fitsarana dia tokony feo ny fieritreretana no ny samy tsara maro izy zao ny teo ary samy mandingana menaka fanontaniana aby za tena midera sy makasitraka ny fomba fitsarana satria hita tsara zany ny teniny hoe enona daholo ny ndanon'loha izy dia rehefa avy eo zay ilaza ny zavatra tsy maintsy amoaka didy izy eny izy fotsiny mihemotra. Mahakasika izay vaovao izay hatrany dia tonga teny amin'ny filan-kevi-panjakana Yarlala Ramanantsoa saingy tsy niatrika ny raharaha-pitsarana fa lasa avy eo namara fahijoro izy amin'ny mahaben'ny tanàna n'Antananarivo azy manao antso amin'ny tokony anaovan'ny fitsarana ny asany ampahamarinana sy aradrariny ihany koa Yarlala Ramanantsoa tsy tokony resaka politika fa ny fahamarinana no hitondrana ity raharaha ity hoy izy namafisy ny fanamoaka didy milaza fa eo ambany fanaraha-maso ny tena ny ministeran'ny fitsarana vao androany maraina Yantra Yarlala sy Omegarany avy hatrany.
nisy ny andian'olona nanao hetsika nanoloana ny filakevim-panjakana nosy androany taona natanterahana fotoam-pitsarana mikasika ny fitoriana napetraky ny kandida ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra Tojo Ravalomanana. Ity faran'izay nangataka ny analana andaharana tsy ho ben'ny tanàna landy Anyary Lala Ramanantsoa. Tonga teny an-toerana saingy tsy niandry ny fotoam-pitsarana fa nandalo ihany Anyary Lala Ramanantsoa. Nambarany sy ny alohan'ny alany teny an-toerana fa tsy tokony resa politika no hitondrana ny tiraraha ity fa amin'ny rariny sy ny fahamarinana. Za hiatrika satria efa miangano ny perquisition ho atao any trano ka dia apetrako tanteraka amin'ny fahendreniny izay manana ny fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena toy amin'ny commune urbaine n'Antananarivo. Ny tenako dia ben'ny tanàna n'Antananarivo ary ny fijoroako eto alohan'izao fitsarana izao dia fijoroako aloha fijoroako ary ny finoko fa ny fitsarana dia anao an'ny asany araka ny tokony ho izy ary ny fitondram-panjakana izay mijoro dia mijoro amin'ny fahamarinana ka tsy ny politika no hitondrana ny raharaha androany. Ankoatra izay nambarany Anyary Lala Ramanantsoa ihany koa fa fahafahana vonjomaika no nomen'ny pakazy ary nisy indray ny didy vaovao navoaka ministeran'ny fitsarana izay mametraka azy eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana nivoaka androany maraina. Liberté provisoire no verdicta azo tamin'ny azoma teny amin'ny PAC. Nambaran'ny ministère ny fitsarana dia sous contrôle judiciaire. Tsy ny tenako ary tsy nanao démenti satria tsy ilaina ny korotana. Androany maraina nefany dia namoaka didy vaovao indray izy ireo fa sous contrôle judiciaire ny tenako. Nanatrika ny fotoam-pitsarana androany teny amin'ny filakevim-panjakana ny kandida Tojo Ravalomanana ary hita teny an-toerana ihany koa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Vaovao politika hatrany tsy mbola nilaza na kandida na tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo ny tena ny filoham-panjakana ny colonel Randrinindrina Mikael androany tamin'ny mpanao gazety samy nanana ny fomba fandraisany ny resaka nataony sy nandritry ny tafa ho an'ny vahoaka malagasy izay notanterahany alahady lasa teo ny mpanara-bavoaka Antony Matonga ny resabe tamin'ny fanehoan-keviny ny siranambaran'ny filoham-panjakana hatrany ny vahoaka no masy mandidy amin'izay fanapa-kevitra tokony ho raisina manoloana izany hoatrany ny fanazavan'ny filoham-panjakana Arawary. Maro ny interprétation ny fomba fandraisan'olona azy io ohatra hoe raha mahita trano ty trano ty zao hitako de lazaiko hoe tsara le trano de manana ny fandraisany daholo ny olona mety mieritreritra ny sasany hoe tiany hovidiny io na hoe tiany alaina tahaka io fa ny azo ny fijeriko am'izay tsara le trano de tsara le fototra satria tsika resaka refondation ny resahana eto raha ny resaka niny tsy mbola ny resaka hoe latsaka sy tsy latsaka fa ny tiako tenenina amin'iny de tsotra hoe te ampiseho aho hoe tenim-bahoaka de tenin'Andriamanitra vahoaka no masy mandidy zay ny tiako avoaka amin'iny fa tsy resaka hoe za latsaka sy tsy latsaka. Amin'ny petsy politika izay hatrany namaly ny antsoiny atoko ny filoha teo aloha no ny efa fananany antoko tia mafototra hoy ny filoha lefitry ny anteny miheram-pirenena Fidèle Razarapiera raha namaly ny fitsikerana ny fanatanterahany ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana fitetezam-patra amin'izao fotoana izao izay lazainy ny mpanao politika sasany UEFA endrika fampielesan-kevitra mialoha ny fotoana sady. Mandana ny antoko politika sy ny mpanaraka azy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ka manatanteraka ny asany mampitarika politika azy amin'izao endrika fanakanana ny fahalalana maneho hevitra izany hoy Fidèle Razarapiera ka aoka tsy hiditra amin'izany sakana amin'ny fahalalana izany sahady ny firenena tsy tokony hanorovoana ireo tsy mpanao politika isika mpanao politika hoy ny filoha lefitry ny anteny miheram-pirenena Fidèle Razarapiera androany. Fa matony olona tonga mamaly ny antson'le antoko dikan'izay manana bazy io antoko io de aloha izy asa am'izay zay ny asany mpanao politika izy fa
fa tsika voatonga androany reny andeha amefeny olona tsy afaka anao politika tsy azo fahalalahana eto liberticide sady vao zao tsika dia ho liberticide sady gaga be ne za mijery an'lisy hoe manao propagande aloha fotoana avy eo nefa mipetraka ny fanontaniana dia raha toana vahoaka dia mirotsaka ginona ny dikan'izany tsy propagande koa zany fa rehefa izy no miteny anazy dia propagande fa rehefa izy no miteny dia tsy propagande misitona saitsika fotsiny ao anatin'le zavatra resahako hoe aza manoro voantsika indrindra fa tsika mpanao politika amin'ny olona zay tsy mahay politika fatanterana mandritra ny telo andro dia ny 7 ary 1 novambra ny mandrimena avaloha ny fikaonan-doam-pirenena kristianina ahitana ny fandraisana anjara ny ireo kristianina sy ny fikambanana kristianina maro lafy iresahana ireo aloha hevitra miisa folo mahakasika mivantana ny fiainan'ny vahoaka moa izany fiaonam-be izany aravary Anisany verimberina tamin'ireo lahateny ny fandimbiasana nandritra ny fanokafana ny fikaonan-doam-pirenena kristianina na ny FPK androany ny fametrahana an'Andriamanitra ho lohalarana amin'ny fitantanana ny firenena manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fampahombiazana izany ny kristianina raha ny fanazavana ahafahana mifampiaino sy mifandinika araka izany no antony FPK izay voafatra ho an'ireo kristianina sy ireo fikambanana kristianina maro lafy. Hoarosina eo zay tolo-kevitra izay tompoko na ny sosialy eny fanatrany amin'ny politika ary tsy maninona raha ilaina izany zavatra izany anatsarana an'ity firenena ity satria manana andraikitra lehibe amin'izany ny kristianina. Maro ireo sehatra marary ny vahoaka malagasy ka nahatonga ny hetsika ho an'ny fanavaozana misafolo ireo lohahevitra hodiniana sy ho resahana mandritra ny fikaonan-doam-pirenena kristianina. Ny vokatra n'izao fikaonan-doam-pirenena izao dia ny anankiray dia ho aparitaka eny anivon'ny fiangonana sy ny fikambanana mba ho tanterahana hatreny fotony tsy miandry an'izy fa rehefa fantatra fa sitrapon'Andriamanitra dia ampirisihana amin'izany tsika andray anjara ao anatin'izy. Fa faharoa ny vokatra n'izao ihany koa izay efa mifampiresahana miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia ho anankiray amin'ireo tolo-kevitra ao anatin'ny sosi-kevitra izay anaovana ny concertation nationale satria zavatra ofisialy zao ny sokafan'ny filoham-panjakana amin'ny fomba ofisialy dikan'izay tsy ho atao hoe ambany latabatra indray fa natao hanasoavana ny firenena ihany. Efa lalina makany amin'ny fanatanterana ny fikaonan-doam-pirenena ho tariany FFKM ny fanatanterana ny FPK hoy ny filoham-panjakana androany efa natin'ny fanomanana izany tanteraka ny FFKM amin'izao fotoana izao. Ny zavatra izay voateny eo amin'ny concertation tsy zahay no mibaiko azy ny zavatra fanapetraka dia ny aspiration ny vahoaka izay zavatra ilain'ny vahoaka avy any ambany no ampiakarina aty amin'ny nasionaly dia avoakantsika ho tondrozotra izay avoaka ny concertation ao no arahantsika. Nanomboka androany 7 novambra ary mbola hitohy ny 20 sy 1 novambra ny FPK tanterahiny eny mandrimeny avaloha kristianina fikambanana mpitondra fiangonana sy olombavim-bahoaka minitra no anisany nanatrika ny fanombohana ny fiaonana androany nanatrika izany ihany koa ireo filoham-panjakana miisa 5 eo anivo ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tsy maintsy anao ezaka goavana ny fitondram-panjakana anatanterahana ireo ezaka rehetra manomboka amin'ny fikaonan-doam-pirenena hatrany amin'ny fividianana filohan'ny Repoblika ho vitaina ao anatin'ny roa taona hitantanana ny fanavaozana ny Repoblika hoy ny Prime Ministre voninanome tanana ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta ireo loholona amin'ny fanatanterahana ny vina hoy ny papakateny Remonal ny Prime Ministre kosa Itsendaniny dia nanindry fanjarany ireo ministra isaky ny departemanta no manatanteraka ny vina napetraka amahana ny olana misy eto amin'ny firenena. Taorinina lorany Prime Ministre ny politika gabe ny fanjakana teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly dia teny amin'ny anteny mirandolona indray no nanolotra izany ny Prime Ministre Ertsalama Rajaonarivelo androany. Mandritra ny roa taona hitantaran'izy ireo ny fiadidinan'ny Repoblikan'ny fanavaozana hoy izy lara-pahamehana ny famongorana hatramin'ny fakany ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitantanana mangarahara hoy ny Prime Ministre. Tsy fandeferana ny kolikoly tsy aomby ny fanavaozana raha tsy rava tanteraka ny kolikoly ho amafisana izany ny fanaraha-maso ny fisorohana ary ny famaizana ireo mpanao kolikoly. Io refenitra ienareo tompo no antony fanavaozana ifotony hanarina ny firenena sady anangana fitantanana mangarahara sy mety pitokisana.
Nakasitraka ny fanolorany ny Prime Ministre ny fandaran'asakabe ny fanjakana ny lolona ary vonina anolo-tanana ny gouvernement eo amin'ny fanatanterahana ny fandarana azy hoy ny mpampakateny ny anteny mirandoolona Remonal. Mampiraraky foliavy fanomboana azy raha tanteraka eny fanany fitolotra valoporisanjato ty fotsy azy dia minandrana fanavaozana minandrana fifanosoana minandrana fiarahamonina vanina sy vaovao aharitra ny malagasy any malagasy azy dia mitsindrany gouvernement tolonan'Andriamanitra saina hely sanazavakasaina afa-tsy miampandroso ny firenetsika. Mbola misy ihany koa ny vinana roso ny filoham-panjakana indrindra sosialim-bahoaka ary ireo ministra isaky ny departement no manana andraikitra goavana amin'ny fanatanterahana ny vinana roso ny filoham-panjakana izay mifanaraka amin'ny fitakiany vahoaka. Mandray andraikitra avy hatrany kosa ny Prime Ministre raha toa ka tsy mahatanteraka ny vinany ministra isaky ny departement ho hiatrany ny Prime Ministre Ertsalama Rajaonarivelo. Misy ministra tompony andraikitra ireo dia any amin'ny departementa tsirairay izy no mamaly ary za koa zany tsy karazan'ny olona hoe mitatana dia manindry mpiara-miasa fa fahatokisana any amin'ny ko azy le izy dia aloha ny asany no afahako mijery fa raha ohatra sanatria moa misy tsy fanarahana mivokatra ka tsy mahafaly ny vahoaka dia ny vahoaka amin'ny maso mandidy dia maka ny adidy makadidy amin'izay fotoan'izay manolo an'ilay ministra satria tsy nahavaly ny etaetam-bahoaka izy. Andrany koa nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny lolona vaovao Bevoavy Jean Fernand ny solany Rarnirina Sidonie izay voatendry ho ministry ny Eponina. Ity lolona ity dia lolona lanto amin'ny faritany Tomasina. Miandry ny fahatongavan'ny volavonanalana ifeny tetim-bolam-panjakana akaben'ny enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny anteny mirandoolona kosa ny lolona manomboka izao. Vavy any Toliara kosa indray dia nametraka fitoriana ilay mpitandro ny filaminana voalaza fa namondro ny zanak'izy ireo sy nidaroka tamin'ny fomba fianam-bibiana ilay vehivavy tao amin'ny fokotany Mahavatsy voalohany. Ny fianakaviana sy ny fokon'olona amin'ny fokotany io ny maraina teo. Didina andalambe ny azony lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny Brownie Bianco ao Toliara ambonivohitra ireo fianakaviana manamanjo notrony ny fokon'olona ao amin'ny fokotany Mahavatsy voalohany tamin'ity androany ity ny antsony fitondram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky ny vona mahazo ny fianakaviany sy ny fokon'olona ao amin'ny fokotany Mahavatsy voalohany Toliara ambonivohitra natolotra ny fitsarana sy ny Bianco ireo taratasy fitoriana teo ny maraina teo. Iva Mandroso TV+ Toliara. Ny fampitaona naneho fisaonana ka nanao lamba mainty ireo fianakavian'ilay tovolahy sy ny fianakavian'ilay vehivavy izay volazany havany fa voadaroka tamin'ny fomba fianam-bibiana nanotrona azy ireo ihany koa ny fokon'olona ao amin'ny fokotany Mahavatsy voalohany ny Lanjasoroba 20 sy sary maneho ireo havan'izy ireo ny haramboina nidina andalambe izy reto hazo ny lampany fitsarana tsy manantsiny havanay hoy reto fianakaviana. Fa tsy aeo olo tsy manantsiny no tsy nangalatsy ny volany araky ty fahazoany le fokon'olo ny tantarany le vola no atao nangalatsy volany olo reo dia izao ny fahafaray famonoana manahaka an'izao na ireo ny fianakaviany aza marina fa nanao zay savaranonandro zay fa tsy mahafapony fianakaviany maty no sady tsy mahafapony fokon'olo eto antoera satria ny fanoloran'ireo zay tsy rambitanany zay dia resaky tsy voalahatry zany satria ireo nanatitsany raha reo mamy aby koa na ty olo ny tory anireto raha olo retoa koa zay maty reto mamy aby lafa voa natao ty raha raha-piavana ka eto moa zay lafa tsy misy ty raha raha-piavana zay de vonona zahay hametsaka ny fitorianay ana amin'ny tribinaly sy ana amin'ny pisananjony vehivavy no amin'ny Bianco. Torona tsy natsiaro teny ilay vehivavy mba efa mihatsara ny fahasalamany amin'izao fotoana araka ny fanazavana hatrany ny hazo ny Brownie Bianco ihany koa ireto nanao fietsiketsehana ny taky ny marina momba ity raharaha ity. Mampanjehanareo mpitondra fanjakany zahay fianakaviany be ny maty satria fotoa fangarahara zao fotoa fiovana zao araky voalazanareo ka eto zahay mba tsy hisy ilay ny kolikoly amin'ny raha io ny fahavakiatsano zao i president fokotany tsy nandalo eto amiko
ary tsy misy raha haiko njaraiky na ny fanamboran'ireo olo reo koa hoe président fotany olo valo reo tsy misy raha haiko ary tsy nandalo tamiko eto ty alohan'ny nanamborana azy fa nisy olo vitsivitsy zay manana rabisoa zao ro nihirahany nanambotsy azy ny voatifitsy etoy ka lafa sambotsy olo reo tamin'ny andro ny talata de voatazony tam polisy tao amizay de naboay tao le olo anjo zoma haly de nanontony le brigade miemby an'ire olo reo voatazony reto oui chef de poste io olo toy hoy ro ze natao raha-pihavanana an-tanà any ka natao raha-pihavanana anjohaly tampoko re amizay raha 5 heures du matin fa l'hôpital any olo io na morgue maty i sary raha zao ny fahavoazan'le olo zany ka izay raha zay apetsanay aminareo fanjakana ka engane mba handeha mahitsy olongonay io ny fitsarana azy zao ratsika naraka an'ireo resave ny pejy Patrick Raharmanana Raharaha Vatomanga namoahany fitsarana Didi Angejana ireo compte banque rehetra amin'ny anarany eto Madagasikara. Ny pejy 24 heures mada olona iray maty voadonan'ny fiara tetsy Ankasina lalana Francophonie. Notoran'ny olona tena toerana moto iray io fanehoana ny fahatezeran'izy ireo. Raha ny fantatra dia nitsoky ilay fiara nandona nafaty olona io. Tsy navelan'ny mponina teny an-toerana famezivezy intsony ireo fiara sy moto hafa noho ny atezerana. Ny pejy Andriamasinoro Gottlieb Ernevo fifamoivoizana lozany zava-misy lalana Ankasina Maki fametrahana casseur tsia nisy lozany tranga dia nidina an-dalambe ny olona maro dia nitaky hoe asio casseur de vitesse indray dia efa tonga eny onony mpanamboatra amerina ilay casseur de vitesse dia magaga ihany izany tsisy casseur aloha teo dia nasiana casseur 3 tsy masakana fisian'ny loza izany fa nanakana ny fisosany fifamoivoizana dia nesorina ireo casseur voatiela dia ho averina indray izany dia hoia hoe fa iza zany no manapaka ny hevitra amin'ny fifamoivoizana sy ny fandrindrana azy ary mba midina eny moa ireo olona maro mijaly androany noho ny sakana dia miteny hoe sazio izay mpandeha tongotra tsy mitandrina na hoe esory mihitsy io lalana io fa mahabe histoire efa extrême maloha izay lazaiko izay iray izay ovay ny lalàna sarotra ny hiady hevitra amin'ny olona teny androany satria lasa mpanankarenina manitsakizaka ny sahirana ilay resaka teny tena manahirana. Misy tompoko ny manampahaizana tokony ivory sy andinika voaraisina ny fanapa-kevitra manjary manaraka ny onjan'ny fiarahamonina ny fanapa-kevitra sasany ny loza misy foana. Tsy mbola nahita afitasana ny ainga aho ka nampahafantarina mpandeha tongotra fa mindrana ny lalan'ny fiara izy rehefa miampita. Tsy manakana akory izany ilazana fa betsaka ny mpamily fiara tsy mitandrina tsara koa na tsy mahay nefa mandeha mafy. Mila miverina andoharano mihitsy isika mandamina ny arabe olona fiara. Omeko ny hevitro laviko ny famerenana casseur de vitesse eto clientélisme social izany ny lalana natao andehanan'ny fiara bretelle de vitesse iny dia zao ny mponina na oleo ilay tetezana ambony toy ny etsy anosy be izay diso na mpandeha tongotra na fiara ny tokony saziana fa tsy atao toy ny ratsy foana ny mpitondra fiara. Amboariny ny lalana sy ny lalàna tokana ny aina ry mpandeha tongotra. Ny pejy Arivomamo ireto ambany ireto ary karaman'ireo mpitondra ambony eto Madagasikara araka ny loharan'ny-baovao ofisialy sy tatitra ny voaka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny filoham-pirenena Karama 120 tapitrisa ariary isam-bolana fanampiny indemnité na fandaniam-panjakana rehetra trano fiara manokana fiarovana rehetra dia lavitra ny ao anatiny. Ny Prime Ministre chef de gouvernement Karama 15 tapitrisa ariary isam-bolana fanampiny trano fonenana fiara raitra fiarovana manokana sarandi ivelany sy anatiny. Ireo ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernement Karama manodidina ny 10 tapitrisa ariary isam-bolana fanampiny indemnité trano fonenana na vola fanampiny amin'izay fiarovana manokana fiara raitra sy mpamily solika sy ny sisa.
ny gouverneur lehibe ny fatra Karama manodidina ny 5 tapitrisa ariary isam-bolana fanampiny andamin'ny teto ny zara-pitanterana fiara-manokana solika sy trano iasana ary trano fonenana ny député solombavam-bahoaka Karama fototra manodidina ny 3 tapitrisa ariary isam-bolana fanampiny andamin'ny te fanampiny amin'ny Karama mety ahatratra hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ihany koa zara-pitanterana fiaonam-be sy ny sisa amin'ny ankapobeny afaka mahazo 10 tapitrisa ariary na mihoatra isam-bolana ny député iray. Sénateur Loul mitovitovy amin'ny député nisy ankamaroany nisy fandoavana eo amin'ny 10 tapitrisa ariary isam-bolana koa miaraka amin'ny fanampiny sy andamin'ny te fanamariana mety miova arakaraka ny fanapa-kevitry ny gouvernement na ny lalàna fe ireo tombontsoa miompampana ireo. Indraindray dia misy ny prime spéciale ho amin'ny fotoana manokana. Ireo antotanisa ireo dia manodidina na approximatif fa avy amin'ny loharano azo itokisana toy ny fanadihadiana ara-tsosialy, tatrarabola sy fanamariana ny mpanao gazety. Pejava kosa indray dia mahatsapa voafitaka ny sendika mpandraran'ny fonja izay nanatsahatra ny tolona nataon'izy ireo no ny fisian'ny fifanarahana na ny protocole d'accord sy ny avana niaraka tamin'ny ministeran'ny fitsarana raha ny fitaraina ny sendika ny mpandraran'ny fonja androany. Tsy misy tanteraka avokoa ireo fifanarahana ireo fampanantenana izay nentina ampitsarana ny tolona fotsiny araka izany no nisy ho iatrany ny fitarainan'ny sendikany mpandraran'ny fonja androany porofo fanaovana ankilabao ny sendikany mpandraran'ny fonja ihany koa ny fampiantsoana izay nataon'ny fitondram-panjakana ny sendika rehetra anaovana fakan-kevitra hanendrenina ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera izay tsy nahavo antsoa ihany koa ny sendikany mpandraran'ny raha ny nambaran'izy ireo atrany Eliza Herman. Tsy voantso tamin'ny fankan-kevitra nendrena tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera niantsoa ny fitondram-panjakana ny sendika rehetra ny sendikany mpandraran'ny fonja raha ny fitarainan'izy ireo. Etsy ankilany mahatsapa voafitaka ny sendika fa tsy misy tanteraka avokoa ireo fifanarahana natao tao anaty ny protocole d'accord niarana tamin'ny ministeran'ny fitsarana nentina nampitsarana ny tolona. Misy fitakankolaka la izy satria protocole d'accord tao anatin'ilay protocole d'accord nge zavatra be dia be tao ary ny ankabeazan'ilay izy misy zavatra azo atao anatin'ny foezaka fa tsy natao mandraky androany indrindra ilay organigramme zay tsy mety mipitra satria ny organigramme nge conseil de gouvernement ihany fa tsy makany amin'ny conseil des ministres fa mandraky tsy mipitra. Mbola tsy misy ihany koa ny fanendrena ireo poste de commandement sy ny fanendrena lehibe ny fonja hoy ny sendika. Misy zavatra hafahafa ny fanendrena izay eritreretina ho atao amin'ireo lehibe ny fonja ny ady izahay hoe tsy tokony hijabana izany fanendrena olona eo anivon'ny ministeranay indrindra ny fanendrena eo anivon'ny mpandrarany fonja tokony sous proposition des apiatrano fa nefa zahay zao efa maheno hoe misy olona hafa avy any amin'ny androm-panjakana hafa efa manao tsindry sous pression eo amin'ny staffin'ny DGAP sy andriamatoa tale général fandarana ny fonja hametrahana olona zay tia zareo apetraka. Verina indray ny tsindry atao amin'ireo mpandrarany fonja any amin'ny faritra sasany 20 ireo mpandrarany fonja nahitra amponja amin'izao noho ny antony araka-azy. Mbola mitohy foana ilay zavatra efa naharary hatramin'izay amintsika miresaka zao. Eto izay dia manao antsoava amin'ny ramatoa ministra tsy arakaraka ny matematesanao ramatoa ministra tsy arakaraka ny finiavanao tiana tsara zavatra mahanolana ny zavatra atao namana mpiara-miasa sasany amintsika miresaka zao. Any Mazenga zao namana ifananana olana arak'asa zay nanaovana fangatana ary efa tanatin'ny protocole d'accord mbola natao renvoi la ILP zay nangatahana. Ahina ny verena ny fitokonana raha ny toedrara hoy ny sendikany mpandrarany fonja. Rivodoza iray hatramin'ny telo no mety akasikan'ny Madagasikara ao anatin'ny ty taom-pavatra ity raha ny fampatsiahivana nataon'ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny firakirana ireo angom-baovao sy ny fampahafantarana amin'ny alohan'ny vahoaka amin'ny fizotry ny toetrandro ny sapandrara misahana ny famantarana ny toetrandro anisan'ny mbola ezaka ny lafiny ara-pitovana hoy eo anivony ity sapandrara ity nisy araka izany ny fanampiana ara-pitovana toy ny solosaina vokatra ny fiara-miasa ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro amin'ny tetikasa momba ny fisitrahana ny rano fisotro madio. Mietsika avokoa ny ratsa mangaika rehetra amin'ny fiomanana amin'ny taom-pahavaratra
anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampitany ireo antontam-baovao momba ny fizotry ny toetry ny andro ny sampandrara misanina ny famantarana ny toetry ny andro. Rivo-doza iray hatramin'ny 3 no mety avoakasika ny Madagasikara raha ny tombana ofisialy navoaky ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Tamin'ny fahasiviny volana oktobra isika dia efa namoaka sady ny hoe ohatry ny ahoana ny mety ho fizotry ny taom-pahavaratra amin'ity taona ity. Izay efa nahalalantsika fa manodidina eo amin'ny 1 hatramin'ny 3 eo ohatra ny rivo-doza mety hakasika ny Madagasikara. Mety amin'ny akapobeany izay fa mahazatra antsika eto Madagasikara kanefa aza adino fa rivo-doza iray monja amin'izao fiovan'ny toetrandro dia mety hamotika zavatra maro toy ny hitantsika tany amin'ny faritra hafa ka ilaina foana ny fiomanana dia anisan'izay zany mba ahafahana manaraka izay fizotry ny toetrandro izay no nanomezana ihany koa an'ireo fitaovan'ireo an'izay sampandraram-paritra momba ny famantarana ny toetrandro izay. Mbola mila ezaka ny lafiny ara-pitaovana eo amin'ity sampandrara ity raha nambatra ny tele jeneraly ny foibe famantarana ny toetry ny andro mba nafainganana ny famoahana ireo atotam-baovao mialoha sy ara-potoana ny sitraka solosaina 70 sy onduleur avalo ireo sampandrara régional ny famantarana ny toetry ny andro manerana ny nosy vokatry ny fiaraha-miasa teo ministeran'ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro sy ny tetikasa misana ny fisitrana rano fisotro madio. Amin'izay matetikasa fisitrana rano madio zany dia tena zava-dehibe aminay ny fiaraha-miasa amin'ny foibe famantarana ny toetrandro satria ny toetrandro no manome ny rano sotrotsika ka raha ohatra hoe ratsy ny famantarana ny toetrandro dia ratsy ihany koa ny fitantanana ny loharano ny loharano ahafahantsika mahazo an'ireo rano madio zany ho isitrano. Nanolotra ireo fitaovana ireo tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro Rarson na Juste. Miatrika fiofanana sy manao fanazarantena amin'ny fiatrehana ny taom-pahavaratra ny eto Antananarivo renivohitra. Fokontany 12 eto andrenivohitra izay anisan'ny tena lasibatry ny tondra-drano mandritra izao vanim-potoana ny fahavaratra izao no nisitraka io fampiofanana avy amin'ny BNGRC io tanjona ao anatin'izany ny fanalefahana sy ny fampienana ny fiantraikan'ny loza voajanahary mety hitranga amin'ny ponina raha ny fanazavana trandromby Armanana Fetrandriamanjara. Anisan'ny betsaka faritra iva ary arany tora-drano hatrany ny eto Antananarivo renivohitra ireo vanim-potoana fahavaratra. Mila miatrika izany ny ponina sy ireo mpisehatra rehetra mba ahafahana manalefaka ny fiantraikan'ny loza voajanahary mety hitranga amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Noho izany indrindra no nisiany fampiofanana nataon'ny BNGRC sy ny komuna Antananarivo renivohitra ho an'ireo fokontany 12 izay tena faritra mena amin'ny tora-drano. 3 andro no faharetany fiofanana raha ny fanazavana ahafahany mafantatra ny tokony atao sy ny fipetradraisana mandritra ny fitrangany loza. Mbola tsy afaka amin'ny faharefona ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany dia misy ny atao hoe vinapita-tanana ara-tsosialy izay napetraka ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia programa n'asa anankiray izay niarahana misalahy amin'ny avy eo amin'ny bureau national mitantana ny tandindozana sy ny lozana ny BNGRC ny mpiantsehatra rehetrarehetra mahakasika an'izay tandindozana sy ny loza izay dia atrikasa iray izy io ho fanomanana fiomanana fanatsarana ny paikady rehetra sy ny fahafahamiatrika ho an'ireo mpiantsehatra eny anivon'ny fokontany rehetra eny sy ny ataontsika hoe ny fandrindrana amin'ny ankapobeny eto anivon'ny fitantanana tanàna Antananarivo mahakasika an'izay tandindozana sy ny loza izay zany. Raha ho an'ny BNGRC manokana dia efa tafiditra ao anatin'ny fiomanana taom-pahavaratra 2024 eny 2024 izy ireo raha ny tomban'ny foibe famantarana ny toetrandro ihany koa dia eo amin'ny iray na 3 eo mantsy ny rivo-doza mety andaleto Madagasikara amin'ity fotoam-pahavaratra ity fa nisy ny fanavozan-drafitra nataon'ny BNGRC ahafahan'izy ireo miatrika ny rivo-doza sy ny tondra-drano manerana Madagasikara. Raha ho an'ity taom-pahavaratra ity manokana dia mety hisy rivo-doza raha hatramin'ny 3 raha araka ny vinavinan'ny toetrandro. Nefa ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra manokana dia tsy voatery rivo-doza no mahatonga ny tondra-drano eto fa na misy ora mikija mandritra ny ora maromaro dia efa tondraka ny tanàna Antananarivo renivohitra. Izany indrindra moa efa voarakitra ao anatin'ilay efa nanavao isika an'ilay drafitra hoentina miatrika ny rivo-doza sy ny tondra-drano. 20 novambra lasa teo no nanomboka ny fampiofanana ary farana ho amin'ny rampitso izany.
Vavoana amin'ny faritra Vatovavy ankoatry ny olana ny rano dia olana mbola iainan'ny vahoaka ny mananjary ny délestage tokony hafanganana ny fahazoana herinaratra avy amin'ny alalan'ny masoandro izay efa ao anatin'ny tetikasa raha ninona ambaran'ny solombahoaka Andriarson Maurice commune maro ao amin'ny district-ny Fanadina no mitoka-monina noho ny tsy fisiany lalina kosa iajadina solombahoaka ny Fanadina mbola nampatsiahy ny solombahoaka ny Fanadina ihany koa ny tetezana fanolafa izay mampifandray commune misy sivy ao Ifanadina zo raparitsona olana gaovana ho an'ny district ny Fanadina ny tsy fahazoana rano fisotro madio izay nampatsiahiva ny solombavam-bahoaka ny Fanadina ajadina nandritra ny fionana tamin'ny ministry ny rano commune maro ihany koa izy no lasa mitoka-monina noho ny fahatapahan-lalana ary tokony hisy ny fanamboaran-dalana hoy ny solombavam-bahoaka tamin'ny ministry ny Azavaventy. Ny lalana Vomanga disida io Fanadina Andrangavola Fanadina atra amina tany mbola tsy nisy fanamboarana angamba hainao koa io fa anao efa tany any indrindra eo amin'ny route nationale de 25 eo amin'ny Caribe Hotel alohan'ny hiditra ny commune Andramafana ville touristique iny hitanao ngamba isiny herinandro misy embouteillage foana iny nefa urgence resaky 15 mètres be dia tsy ho vita mba jerena kely misy ministre azafady indrindra efa nitaraina teto foana izy ity mbola gérant madame ministre tamin'izany mino fa fantatrao tokony karakarana faran'izay malaky ny rano fisotro ny Fanadina tamin-tanàna. Ankoatry ny olan'ny rano ao Mananjary efa taonany maro no simba tanteraka ny Braon faritra ao Mananjary ary efa nisy ny tolobidy saingy tsy mbola nanomboka ny asa hatramin'izao hoy ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Maurice Andrianarson nangataka tamin'ny ministera ny fahasalamana amin'ny tokony hanomezana laharana ny CSB ao Mananjary ihany koa izy nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny ministra ny fahasalamana. Centre médical communautaire CMC misy izy ireo mafeny fepetry ho CSB mba magataka zay tokoa mba mena numéro d'identification izy io mba manomboka amin'ny janvier 2026 iny sady manasarany donetsika ao ministère ny fahasalamana zany. Miandry ny fanatanterahana ny asa ny solombavam-bahoaka ary anaramaso ny asan'ny mpanatanteraka manoloana ny fangatana izy ireo tsy maintsy ampiantso ny ministra kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha vao misy ny asa tsy tanteraka eny anivon'ny mpanatanteraka any amin'ireo distrika iadidiny ny solombavam-bahoaka. Manasantsika indray naraka ny ireo vaovao tapatapany. Fotoana mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny fotoana mianakaiky ny fety ny faran'ny taona toy izao. Betsaka amin'ireo mpanao asa ratry avy amin'ny faritra sasany no manao hetsika fitetezana tanàna mihitsy ka manao izay asa fanafiana sy halatra izay. Omaly hariva tokony tamin'ny 10 ora dia nitrangany fanafiana Gas Point teto Toliara Renivohitra. Ole wasani ayesuni poketra no hata nino poketra andis bako voi poketra no poketra kuma wote amia kwa tirabisi na jarino ngatu amo voi poketra no tiamia kote farna nizina patisini forse ani wo zaini fapi alelen poketra lasa mzina pi buhanen basin afan boka mze basin lasa nanantozina monja zanya fabsin sinton poketra mzela mbondre sektomwa amban poketra fin de lasa mzai nande hamze dafa nande hamze ni laya dizana mze pangalak to din bokap mo lia diab mofi zolani ndia zevo zeti tsipakalabzi Tandro filaminana iray no saika voatifitra nandrisa fanenjehana tratra ihany tamin'ny farany ity lehilahy iray ity izay avy any amin'ny distrika hafa ivelan'ny Toliara fa saingy manatanteraka asa fanafiana eto fotsiny dia avy eo mifindra toerana hafa indray. Rehefa avy eo moa zany niantso vonjeo le madame dia ny fanenjehany fokon'olona avy any le zalahy io dia nandalo devant ny commissariat aty teo moa zay nahita le olona enjehiny iny dia lasa koa le polisy nanenjika. Rehefa talohaloha kaiky bazary be eo dia namoaka basy le tiranamana aty dia saika tivitra ny polisy saingy tsy nipoaka le basy. Avy teo moa zany dia voasambotra rehefa antsika vahoaka ankatoky ny fety sika zao dia matetika zalahy ireo mila anao fety koa izay nefa tsy anasa fa fotom-pivelomany onasatsany dia io halatra io ho anay zany dia mampitandrina ho an'izay olo mini an'izany zay tsy zay koa manentana antsika vahoaka mba hailo amin'izany antsika ankatsoky ny fety zao satria tsy telo lalana ny mpanaratsy. Zahay eto anivon'ny polisy pirenena dia miezaka ny mba hifehezana an'io amin'ny alalan'ny fanaovana patrouille fanazana tsy zay dia mitady tolo-tanana avy aminareo vahoaka
raha misy trangany zavatra hafahafa hitanareo na helinareo any dia aza misalasala manatona anay fa ny vaovao omenareo anay dia ho tazominay tsy ambaratelo. Fandarana demokrasia mivantana misy 17 ireo mpandray anjara androany tao anatin'ity fandarana rahantsika amin'ny 100.2 FM ity anisany mbola mitazona nisain'ny mpisehatra ny raharaham-pirenena ireo mahita fa tsy mbola mamaly ny fitakian'ny vahoaka ny zava-misy ankehitriny ao kosa ireo manoitra izany misy ihany koa nefa ireo mangataka ny firaisankinan'ny malagasy mba ho fampandrosoana ny firenena rahavary. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Nanambary Madame Domoina androany tao anatin'ny fanehoan-keviny fitondranam-bavaka no ilaina fa tsy tokony atao tahaka ny fitondrana ny fiainatokantrano ny firenena. Mahay matoa napetraka-eo. Ataontsika ohatrany hoe mitondra vady aman-janantsika ao an-trano ilay firenena. Matoa ny olona mipetraka eo amin'ny toerana io dia mahay izay. Fa aza dia diso mitata be loatra. Ohatrany hoe ny ao an-tokantranonareo ilay hoentinareo amin'ilay demokrasia. Fa raha tena tianareo tian'ny tanindrazantsika dia eto ambasaka daholo ireo olona rehetrarehetra napetraka amin'ny toeran'ireo. Aforeto mihitsy ny loharitra dia mangatanina Andriamanitra hoe ataovy mahay manao ny atsaka sy ny andavana sy ny toerana nametrahana azy izy hoe fa asa dia diso mitata loatra re. Ohatrany hoe ny ao an-tokantranonareo no hoentinareo ao. Mamenatra be. Demokrasia mivantana. Hoy kosa ny namana iray Tetsy Andravoahangy. Tsy tokony itsikeran'ny lesoka efa vita rehetra intsony isika fa fanatsarana ny tokony hojerena mba tsy hiverenan'ny lesoka teo aloha mba hanana ny taranaka zavatra tsara ny aoriana. Za zany mba te hangataka antsika malagasy hoe hoe inona ny mahatsara ny Madagasikara. Tsy itsikera intsony mety nataony tsirana na nataony bera nataony dasiraka nataony mamy baista rehetra tany. Andao hoe inona no atao hanatsarana anto Madagasikara ty mba tsy verimberina tsony ao anaty izay krizy mifamezivezy izay. Rehefa hoe zavatra tsy mety dia tsy mety na iza manao anazy. Tsy hoe rehefa ihany na mamelaka tamaina dia rehefa ihany na mamelaka tamaina dia tsy mety. Fa rehefa tsy mety dia andao amin'izay tsika hijery hoe inona no mamety amin'ny Madagasikara ho an'ny taranaka zavatra pitso. Fa oka izay hijerena lasa. Tsy maninona na hiverina ikaofidiana daholo indray izy rehetra eo amin'ny vahoaka ny tsara. Demokrasia mivantana. Hoy Madame Claudia, tsy mamaly ny fitakian'ny vahoaka ny zava-misy ankehitriny, mahavita matoa miakatra eo. Tsy arak'ilay eritreretana sy angasahan'ny vahoaka no misy. Ny jiro tapaka lava ataoko hoe ataon-drony mandeha dia adiny 10 tapaka. Aiza ho aiza ilay hoe fanivanta aza entina amin'ilay hoe lavitrezaka ilay izy fa matoa ianao nanonga mpanjakana teo dia mahavita ianao izay. Misy solution menao vahoaka izany. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Amin'ny taranja basketball Madagasikara no andray Africa Cup 3x3 amin'ny taranja basketball 3x3 ny 5 hatramin'ny 7 Desambra 2024 ho avy izao tokana ny tanjona ho an'ny Ankoay dia nitazona ny anaram-boninahitra izay navita nanao podro tamin'ny taona 2024 eo ihany koa ny tsy fanaovana ambanin-javatra ny fihaonana amin'ity taona ity izay dingana sady amin'ny fikatsahana ny tapakely amin'ny lalao olimpika izay atao any LA ny taona 2024 darina voalohany amin'ny fanohanana ny tontolo ny fanatanjahantena ny Iasy Madagasikara ka manona ity Africa Cup atao eto Antananarivo ity. Romy Armanana fetrindry mananjara. Eny amikany zany kolontsaina sy ny fanatanjahantena masina nanaovana ny Africa Cup 3x3 amin'ny taranja basketball ny 5 hatramin'ny 7 novembre Desambra ho avy izao. Ekipa 20 no avy faninana ka 10 amin'ireo ny lehilahy ary 10 ny vehivavy aty Afrika. Efa tomombana avokoa ny fandraisana azy ireo ary efa nanamafy ny fahatongavana ireto ekipa ireto mbola ao anatin'ny fifantenana ireo mpilalao efatra lahy sy vavy federatsiona amin'izao ary mbola andrasana ihany koa ireo mpilalao mila ravinahitra ny ivelany ahafahany mpanazatra amin'ny tily azy ireo raha ny fanazavana tokana ny tanjona ho an'ny Ankoay dia nitazona aram-boninahitra izay nahavita podro ny taona 2024 fa indrindra ny tsy hanao ambanin-javatra ny amin'ny tonty izay dingana sahady amin'ny fikatsahana tapakila ho any amin'ny Olympique any Los Angeles ny taona 2024. Mandrapatonga ny daty limity sy izany fibatsika
fetrany andro ametrahana ny anaran'ireo mpiala moraitra hitazona ankizy enitsika nalana vavy io ankizy izay lasa mitady ravinahitra mivelany ohatran'izy miravavy ao lareny misy amin'olona zay ao amayote dia ho avy zareo amin'ny 2020 volana eo volana novambra zany ka anana herinahany eo zany zay teknisianina iaraka mpanao entraînement zareo ndray dia hijery eo amin'izay zany hoe io zany tena nahanana ny toerany amin'ny andro farany. Tsika lanjaka koa dia lalana voalohany amin'ny fanohanana ny fanatanjahan-tena ny Asy Madagasikara ka antony mahatonga azy ireo manoly ty fifaninanana goavany iraisan'ny pirenena ity. Fa efa misokatra ho an'ny mpanjifa manerana ny nosy ny toeram-pivarotana Biobela Madasy. Efa misokatra ihany koa ny toeram-pivarotana vaovao Toliara rehefa tsy vaovao amintsika intsony sy ny vokatra naturaly izay navokariny Biobela Madasy, isan'izany ny Bomaratrika ary manasa ireo mitady ny vokatsoa ny izy ireo hitsidika ny toeram-pivarotana misy manerana ny nosy. Ho antsika rehetra indrindra na manana olana fahasalamana dia manatona ny point de vente ny Biobela Madasy akaiky anao. Efa misokatra ho antsika eraky ny nosy ny point de vente ny Biobela Madasy. Ho antsika ny Toliara dia tsara mampafantatra fa hoe misokatra ny point de vente. Ho antsika rehetra kosa mbola tsy nampiasa ny produit dia tsara mampafantatra fa mpamokatra vokatra naturaly indrindra hoentina hitsabona izay tena hoe vokarina professeur Matiana ny vokatra avoaka ny Biobela ho antsika rehetra zany manana aretina toy ny diabeta na tension na koa calcul renal na ireny aretina mila fandidina ireny na koa ianao tsy mety mahazo zaza dia manatona ny point de vente ny Biobela Madasy. Ao ihany koa antsika rehetra manana olana teo afaka amin'ny toka sisigara dia efa misy ny produit vaovao manafaka tanteraka ny izay atao hoe manafaka toka sisigara. Akoatra ny fahasalamana dia mikarakara ihany koa ny Biobela Madasy ny volo tsy mety maniry na koa ny solasola ary ihany koa ny karazana produit maro ikarakarana izay volo sy ny tarehy izay. Ho anao manana olana amin'ny tarehy zany dia tongava fa hita vokatra tsara ianao anaty fotoana fohy. Akoatra izay koa dia efa misy ihany koa ny produit SOS WC. Izy io dia produit vaovao mampihatra ny loto ho an'ireny WC feno ireny na koa misy fofona dia sady manala fofona izy zany no tsy mila manao vidange intsony ianao ny tombony fampiasana azy fa tonga dia mihena tanteraka ny loto. Dia ho antsika rehetra ary manatona ny point de vente akaiky anao. Ho antsika ao Toliara dia misokatra ny point de vente eo amin'ny Jumboscore enceinte ny Jumboscore ao amin'ny premier étage ahitanao soratra hoe Biobela Madasy. Ary indrindra ho antsika eto Antananarivo Analakely apitan'ny Institut d'Hygiène ahitanao soratra Biobela Madasy. Numéro azahoananay dia ny 034 15 816 04. Mankasitraka tompoko. Makasika ny fandarana raha tsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara dia ny fandarana Petit Chef i Laetitia sy finoana izay rovavy mpinamana indray no fantarisika nio anatin'ny Petit Chef en duo hoe inona no antony andresan'izy ireo anjara anatin'ity faninanana mahandro ho an'ny ankizy ity. Raiky ambin'ny folo taona finoana sy Laetitia ary fitiavana manao raha an-trano nanosika azy roy teny amin'ireo reny hoe anao Petit Chef 2025. Anatin'izao fandarana Petit Chef zao dia makahery be afinony eny azoto tsara sy ahery anao an'le fampiarana tany amin'le zavatra rehetra nataontsika tany an-trano dia mazotoa vita finoana tsara. Ho an'ny Laetitia efa be dia be mihitsy ny zavatra nataontsika Laetitia dia ampiaro izay tokony ampiarina rehefa tonga ilay fotoana izay ry finoana sy Laetitia dia matoky anareo zafa tena vita anareo io dia ataovy tsara be foana. Ampatsiahivina hatrany fa zaza roa latsaka amin'ny 13 taona ny Petit Chef ka isan'ireo Laetitia sy finoana fa eo ihany koa Andriana sy Vahatra. Ireo zaza efatra ireo noho izany no hitantsika ny oal atao anatin'ny Petit Chef en duo. Fifankafantarana aloha no zaraintsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara fa manomboka amin'ny herinandro dia hita eo amin'izay ary ny karazana nahandro ny karakarain'ny ankizy miampy ireo torolalana mety ny mpitsara Petit Chef 2025. Zaraintsika dia anaraka ny voambolana.
androany dia ny voambolana hoe ambainday indray ny voambolana fatarina ny tena heviny sy izarana mampiasa no hoe ambainday dia nilazana ny alavany sy ny sakany lamba anaovana an'ilay na ny alavan'ilay tsambo izay ankina ny tanjaka sy ny herin'ilay sambo. Rehefa nitariny izay heviny voambolana izay dia lasa mahalaza ihany koa ny alehibe ny fivelatry ny asa na ny zavatra iray. Amin'ny teny frantsay ny dikany dia hoe domaine. Voambolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tafiditra ao anatin'ny ambainday ny fanjakana malagasy ireo nosy malagasy manodidina amin'ny Madagasikara na dia bodon'ny Frantsa aza izay manampatra amin'ny mahafirenena mahatanjaka kokoa azy noho i Madagasikara. Na koa hoe ara-tantara dia nametrahan'ny mpanjaka Andrianapolo Merina vadikely avokoa isaky ny tendrombohitra 12 teto Merina mba hanamafisan'ny ambaindain'ny fanjakany. Hitantsika ihany koa ivombolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Manitatra ny ambaindain'ny vondrona TV+ Madagasikara hatrany ny filompanorina spitarika ity orinasa tserasera ity. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika ataony amin'ny zavatra mampiasa ity voambolana hoe ambainday ity ilazana ny alehibe ny fivelatry ny asa na zavatra iray rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Anaraka ny ambaindainy ny fandarana eo arao indray tsika zao. Croque Choco. Rose et sucré, Choco Balls, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Evanilano. Nulchawana. Moteur, Santou, action. Tiens, grave, Cyril. Tsy mbola misy mihitsy ato hoe mitady bandy asa tsy kasy zany tsy isy an'izany ntsony amin'izao ny orinasa nga isy andray anareo ady vo hitany amin'ny tariny reto dia kobiny hoe tsy mendriky ny asa ato mandray foana raha nga izy maninona ndoritsika salana nga mboatra CV dia tonga dia mandeha fotsiny dia zarazaraina fa dia mienjana be ty le tsy mizatra dia fa ny tena otrzo isy andray anao zany tanàna fotsiny zara CV ahoana tena mety aterina CV dia atsony alara na hoe amandefanao samy gazety mihitsy sika salana tsika tsy manam-bola fa tsy amin'ny volana dia andro karamarisana amin'ny volana zany asa loha laha vao mihinana mila vola vetivetika bainina afaka hoe miloka zao miakatra any ambony antsika misy dimanjato any dia afaka hoe anaovana tena tourné na ohatra zany na lido loka ve lesy ny velomana fiaina tena zany vola vetivetika ko tena ndo hikaramo tena sérieux zany ndo hitadikana mandefa any amin'ny gazety fotsiny tsika hoe bandrola mitady asa ohatra hoe gardien za ve nataonao gardien tsy ralina angety dia manino tsy zako sa aloha tsy anao gardien zany na zany asa ny asa aloako mahantra eto ndo hiakatrano vetika ketrehanao fa tsika mila manam-bola androany mila mikôty sipitsika androany dia mila manam-bola dia inona dia mila manam-bola dia manam-bola aloha miasa aloha zay vao manam-bola fa tsy hoe lasy lahy hoe ty manino da io amboarina vadika vola vetivetika io dia lika langy io e atatravize mihitsy no aza mitapitapy fa alika atao inona io ve no amidy izy lesy ny vidy an'io alika gasy kely tsy to andimboatra le CV hena ny lesy ny alaina dia atao masikity dia tsika senao mitondra an'le fatanao an-tanany iny dia atonao re akaiky n'le tsena re le ohatra an'le mitondratondra mianina kely dia asiana fatana dia tonontonono le hena tonoko dia atao masikita manofo bengy io mety mbola tena mahinana masikita tena masikitana tena mbola tena 10 io mbola mahery ary rehetra mety mbola avitana mody atao hena fisapitsaka dia atono dia manina raha tsy manapozona olona ohatran'izany fa tsy hainao inany ny olona ngeny mga io mahafaty ay dia raha tsy mahafaty ary dia alika no amidimidiny lahy eny amin'ny aritako moa zany lohany amidy fa vatany any zany mampavoa an'le lasopy le tsy mandeha izy lasopy ron'akoho manino ka tsy ron'akoho akory ka le volon'akoho ny atao anatin'iny dia vitsinonako mba afetsy fetsy za ve lesy ny toetsainany andao hiasa ndo andefa an'le CV tsika io tsy atsatsika io tsara boana dimanjato ale zazaratsina ranga fa tena tosika loka vononao eo iny kondao koa tsy fisany dao mila miasa vao mihinana azakamo tsy mety ny mamosavy ny mpiarabelona coupé dans la boîte dia
izay no maranako ny vaovao izao alina izao mbola verina amintsika ao anatin'ny fandarana manokana rehefa avy eo iarahana ny Maxime Ralay CM ao anatin'ny Kafim Ifi kosa mbola araka amintsika ao anatin'ny songadina iresahan'ny tontolon'ny fahasalamana rehefa avy tompoko. Mahakasika ny fifandraisan'ny areti-maso sy ny diabeta ny songadina antsika amin'ity androany ity ny 70 isanjaton'ireo olona marary maso dia vokatry ny diabeta avokoa hoy ireo mpitsabo maso. Tsy mahalala ny fifandraisan'ny diabeta sy ny areti-maso mahazo azy ny ankamaroany ireo marary ka mitarika amin'ny fahasarotan'ny aretina izany milaza ireo mpitsabo fa ny 70 isanjaton'ireo trangana aretina vokatry ny diabeta na ny retinopatie diabetika dia efa anatin'ny fahasarotana avokoa izay mitarika fahajambana tanteraka ho an'ny marary 3 taona aorian'ny nahitana ny aretina. Mila amafisina ny fitilianan'ny diabeta sy ny fijerena maso raha vao misy ny tranga diabeta amin'ny marary iray ahafahana mandray antanana mialoha ny marary. Nanome tolo-kevitra ho an'ireo marary ny diabeta ireo mpitsabo nandritra ny fampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana momba amin'ny fifandraisan'ny tolotra ara-pahasalamana omena amin'ny diabeta sy ny areti-maso vokatry ny diabeta. Songadina hoentina mamitina andrembolona misarany omega ranevitsonina. Ny ankamaroan'ireo olona voan'ny diabeta dia tsy mahalala akory ny fisian'izany amin'ny fahasalamany. Amin'izao nefa efa tafakatra 7 isanjato ny tahafahavoazan'ny aretina diabeta na ny taux de prévalence eto Madagasikara. Anisan'ny mampitondra takaitra amin'ny lafiny fahitana ny diabeta, mitarika amin'ny fanjambana mihitsy izany rehefa tonga amin'ny tranga fahasarotana. Ny olona mitsabo maso eo amin'ny 37% eo ny olona manatina dokotera mijery maso no manao retinopatie diabetika. Raha araina 70% n'ireo olona manao retinopatie diabetika tonga manao fijerena maso ireo dia efa tara loatra. Fa tsy avitra tsony ny maso fa 2-3 taona raha ela indrindra dia efa jamba tanteraka. Misy tonga nalefa ny dokotera mpitsabo, misy mandefa tena satria tsy mahita ny maso. Mbola olana ihany koa ny fatahorana amin'ny fanatonana mpitsabo. Maro ireo hevi-diso miparitaka mikasika ny fanalefana ny areti-maso vokatry ny diabeta na ny retinopatie diabetika. Anisan'ny vato misakana any koa dia ny fatahorana an'ilay hoe raha vao misy retinopatie diabetika, misy mahafantatra ny olona fa rehefa retinopatie diabetika dia atao lazera, dia rehefa atao lazera dia tsy maintsy jamba. Satria izay isan'ny fitsaboana. Dia tena ilay fianakaviana mihitsy manakany aza makany amin'ny lazera fa rehefa atao lazera dia tsy maintsy jamba. Ary ny lazera dia natao anakanana tsy hivoaran'ilay maso fa tsy hoe lasa mahita ny masonao aorian'ny lazera. Maro ireo tolo-kevitra ahafahana mandray antanana mialoha ny aretina vokatry ny diabeta araka ny fanadihadiana natao ho aparitaka amin'ireo toeram-pitsaboana sy ny fiarahamonina izany hanamorana ny fahafantarana ny aretina fa indrindra ho famporisihana ny marary hitsabo tena. Samy mezaka manaparitaka. Rehefa vita ilay boky farantsina dia anaparitaka amin'ny fizika izany hoe boky voatota, anaparitaka ny fehiny anatina taratasy pejy anankiroa na 3 dia anaparitaka ihany koa eo anivon'ny tambajotra serasera rehetrarehetra, izany hoe atao izay mahabetsaka ny olona mahafantatra azy. Nisy androany fampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana natao momba ny fifandraisan'ny tolotra ara-pahasalamana omena momba ny diabeta sy ny areti-maso vokatry ny diabeta. Izany koa no manakatsona ny fampalana vaovao hoe araka amintsika amin'izao anona izao mamy fotoananao manaraka indray filma tompoko.